Atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Tontolon'ny fanenenana. Fizarana faharoa amin'ilay tantara mitony soratany sederana teny anara-bearinala. Mpilalao ny tantara Luizy Ravelosoa, Saoly Rakotonanahary, Ny vadry miaraka tamin'ny Faly Fetrobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Nana Totosa maningotra. Tontolon'ny fanenenana. Nareo aza miresaka amin'izany lazalaza antsony aminahy, ny aminay sy laza na manefa rava. fa hatramin'izao zany mbola tsy milamina foana ve? Manana ny heviny hitondrana ny fiainana izy. Izy zany dia izaho ihany koa manana ny fomba fijeriko hitondrako ny fiainako. Ka tsy tokony ianao an'izany nareo satria olona mifankatia. Mifankatia izay nefa ohatrany tsy mety mifankazo amin'izay hevitra mampety ny fiainana mihitsy. Izany angamba ilay atao hoe olona tsy tokony hiaraka. Dia efa nisaraka tamin'izany ianao? Hoe nisaraka aloha tsy haiko e. Saingy efa mangatsiaka angara izay no azo ilazahana azy. Dia iny vadin'olona iny ve ry fenitra no anariana ho an'ny laza? Ka iny vadin'olona iny ry mama ny tiako a. Roviana ary zany vao iletika ao anatin'ny sainao anaka. Mandra-patsapanareo fa tsy azo terena amin'izay tsy antefany ny fitiavana. Raha mbola tsy nanambady izy azoko ny ekena ihany. Saingy inona ho ano atenainao amin'iny e? Tsy afaka ny tantananao eny ambonin'ny hotely kory satria ny mariazy mandramaty. Na dia azo kosehana ihany aza ny soratra any amin'ny fanjakana fa ny voady eo anatren'Andriamanitra kosa zavatra masina zany. Ary zany koa angamba ny tsapan'iny tovolahy io. Ny andry zareo ngery mama fiainana efa rava e. Efa tsy misy atenena intsony satria nandimby aza efa tsy tian'ilay vady intsony. Anarana fotsiny sisa ny hoe efa nanambady izy. Anarana sarotra fafany zany ry fenitra. Mandiso azy ve zany ny tantarany? Tsy mendrika nomena chance faharoa amin'ny fiainam-pitiavana intsony ve ny olona efa nanana ny fiainany taloha aminao? Rehefa voafatotra ohatran'ny dimy dia tsy misy azo atao tsony. Mama, inona teny entinareo anakanana aminy dia iny ny tiako. Ka raha vao mitsikera azy nareo dia toa mitsiravaina anatoko any foana ny fiarovana azy. Jamba loatra ianao tika. Fitiavana izany ho. Ohatrany tsy nino tamin'ny voalohany. Saingy amin'izao raha mandinika amin'ny faniratsy rano ny tenika dia hitako fa ohatra mitombona ary marina ihany zany. Ninona ka? Azonao ianao. Ody iny e, ody fity. Tena marina e. Tsy afaka ny manokatra amin'ny masonao sy ny sainao tsony ianao. Hany ka na ny teniko amin'ny mahareny aza tsy rarahinao mihitsy. Raha fandrarana ny fiarahana sy ndimbo dia tena anaovako azafady aminareo mihitsy. Ary ndimbo tsy manao fanafody izany koa fa dia aza mirediredy eo ianao ka. Ary za eto mieritreritra hoe ninona? Rehefa azony tamin'io ihany ianao anaka dia tsy maintsy io ihany koa no anafahany ianao. Manina tsara? Fa ina nefa ty tsy mampitenanao ty e. Malaelo any ansa? Malaelo anao ry fenitra. Efa hitako haiko angenao zao e. Tsy eo aminao tokoa moa tsy ny toerana misy Fa ahoana marina aloha ny aminareo reto e. Nampanantena mantsy ianao fa andala-pikarakarana ny taratasy fisaranareo. Amin'izay aloha efa mazava e. Efa nisy olona nampendraketika amin'izany. Hitanao ihany mantsy fa tsy dia manana fotoana betsaka loatra hivezivezena amin'izany. Ny zava-dehibe fotsiny dia hoe efa mizotra amin'izany lalana izany ianao mba misy andreseko lahatra amin'ny mama. Tsy zany inge ny zavatra andrasany aminao ry fenitra e. Fa inona indray ka? Rehefa maleo teny ianao fa tsika ambanako amin'ny olona tsony dia ataoko fa tsy misy tokony andrarany sy antony sy anekenanao tsony ry ndimby a. Raha ny fahatarako azy ry fenitra dia te ahitanao isarom-boaly izy a. Ohatron'ny fianakaviana maro ary tantanana makeny ambony hotely masina. Zay sary zay no tiano hita aminao zay zana ny vavitokana. Nefa izany rehetra izany tsy hitany raha mbola miaraka amiko ianao. Sa ianao tsy mba manana fanondrinana izany ihany koa? Iza moa ndimo ny tovavy tsy manana izany fanondrina izany a. Saingy tsy afaka hanoatra manoloana ny zava-misy a. Mahery loatra to amiko ny fitiavana anao. Fenitra. Ahoana? Ndao tsika hisaraka. Maninona? Zay ny lala tokana fahako manome fahafahana ho anao e. Indray kosa ry ndimby. So dia tsy mety kosa ny teninao izany e. Fantatrao fa mandratra ny foko nge maheno anao miteny an'izany e. Nalaiko ambony mantsy fa tena sarotra antsika niatrika ny mety ho toy an'izao ady atrehantsika izao.
tsy salasalana fa tena malahelo mivadinao mihitsy angamba ianao ka. Zany ko sary finitra efa naverimeriko taminao foana fa tsy nivadiko nge ny olany. Fantatro fa vadinao foana izy hatreto, mbola mpivady ara-dalànareo ary za dia mbola misano mpangalam-badin'olona foana ihany. Mpisoloterana zany raha marimarina kokoa. Tsy azonao kosa raha mandinika an'izany rehetra izany ary ndimy dia tena marina ihany lazain'ny olona. Lazain'ny olona hoe ahoana Za tokoa ny adalaka. Za hoe moa atakalinao an'izay vadinao any. efa hoe tsy misy en'izany ho ary finitra. Eny e, raha izay dia tsy mampanina amin'ny manadinanao ka. Aleko ary mieritreritra hoe no ny anton'izany na mpisaraka antsika. Everina amin'ny vadinao ianao. Eny ary tsy manina fa dia saingy tsy izay raha hisaraka aminao dia tsy hiverina amin'ny velively. Ny fanapahan-kevitra efa tapaka hatramin'ny ela ary finitra. fa raha ohatra kosa ary ka avy amin'ny mama tokoa ny antony dia tsy manaika. Lasa mijoro eo nelanelanao sy mamanareo ahy dia izay tsy tiako. Zavatra tena manahirana be mantsy izany. Ny an'ny mama nge io efa olana tedavina ary ndimby ary azy ny azy rehefa tsy mamanaza ny safitoko izy. Mamanao dia mamanao foana ary finitra ary manana ny hevin'hitany fa mahatsara anao izy amin'izay lazainy. Tena aloha mihitsy tsy asianao ngamba misaraka efa nambarako taminao fa tsy mahatsara ny fampisarahany amiko aminao. Alahelo no ateraka izany amiko ary tsy mbola fantatro koa nge izay ataoko aorianan'izay tsy maintsy handray an'izany fanapahan-kevitra izany ihany ianao e. Finitra. Izay nge lazaiko taminao hoe tsy mitananao raha ohatra ka tena hisaraka amiko ianao e. Ary za raha anisan'ny ampirisiko aminao amin'ny fiverenanao amin'ny fadinao raha tena izay ny antony. Tsy manina izany satria za nge nindrana fotsiny ka rehefa tonga akany azy ny tompony dia manaika. Eny fa na dia tsy sitrako ary izany rehefa izay ny safidinao dia atsaiko foana. Dia inona izany no ataonao? Tsy mbola fantatro mihitsy izay ataoko aorianan'izay. Mbola vao eritreretiko hoe vitako ve ny aina tsisy anao. Mbola tena barainga ato anatiko izany Rindimby. Tena efa zatra anao tena diso tianao loatra. Tena tianao. Ohatran'ny mampanahy be ihany nge izany teninao izany. Tena marina izany Rindimby. Tena tsy fantatro mihitsy mantsy ny alalan'ny fitiavako anao. Za raha indraindray manontany tena ihany hoe fa naniny ary ny tena diso tia be anao loatra e. Eny fa na izay sy lasa za tamin'ny fiatombohan'ny fiarahanay tsy ohatra izany mihitsy fa taminao tena hafa mihitsy. Dia ahoana re izany? Ndao tsika hiady Rindimby. Ndao hiady fa tsy anaiko resy fotsiny amin'izao. Dia amin'ny fomba ahoana nefa e? Ahoana le resako taminao e? To mbola miaraka foana nareo hatramin'izao ary misy fotoana sy fenitra mbola tazonina ho any aminao any fa tsy alefanao mody raha tsy efa hariva be. Ka efa miezaka amin'izay indrindra nge ary mamany fenity. Fa inona mbola ikrizanao hitazonana amin'ny fiarahanareo nefa e? Efa manao izay ho afaka any amin'ny fanarahana ny teninao saingy mbola sarotra ihany aloha izany amin'izao. Sarotra hono. Tsy tokony hifanerasera amin'ny fotsiny ianao dia vita. Aza atsotsoina amin'ny telefônina tsono izy dia aza mifandray amin'ny tsono koa ianao. Eny e, rehefa terenao ohatran'izany ihany tokoa zangy afaka manao an'izany saingy izy angava hofetranao amin'izany. Ny amin'ndray tsy anjaranao mieritreritra azy fa zanako iny. Fantatro foana izay tokony atao e. Saingy rehefa manadino azy fotsiny ianao dia izay. Dia amin'ny fomba ahoana nefa e? Asa lazao amin'ny fotsiny fa hoe miverina mivadinao ianao ka zany ve dia ho sarotra. Ahoana tsara dia tadiavinao andangy aminy ahy zany. Raha izay no mampilamina ny sainy sy ny eritrerina e. Dia nahoana nefa izy avy eo? Ianao ny antoka fa tsy hamofo izy aorian'izany lainga afafy amin'izany. Fa ianao inona koa nefa ny tsy verenanao amin'izay vadinao any e? Inona mbola fikiranao amin'ny zanako? Ianao nefa ny tsy afaka hanambady azy akory sa ny hanimba azy mihitsy ny tena ao an-tsainao. Eny e, tsy afenina izany fa tena tia azy fitiavana ny arahandray ary raha ny hoe fiverenako mivadiko indray dia tena milaza marina aminao fa tena sarotra izany. Tsy amin'izany intsony ireny saiko e. Efa tafafindrako any amin'ny fiainitra avokoa ankehitriny ny fitiavako rehetra. Raha tia azy ianao tsy mamotika amin'ny fiainana ohatran'izao mihitsy. Tena tsy manana no avy mitsony mihitsy fiainitra vokatry nataonao. Zao na ny olo tiany aza mahafantatra ny aminareo
lasa mikorotana mihitsy ny fiainany amin'izao fotoan'izao fa de lazaiko anao zany a dia ianao zany mieritreritra fa zany nanakorotana amin'ny fiainany zareo fa izandray tsy miditra amin'izany ko sary mama ny fiainitra raha tsy nahafantatra anao fiainitra tsy tonga amin'izao ry zareo eny e za koa tsy te hiditra lalina amin'izany satria be ny zavatra tsy fantatro anatin'le izy saingy fiainitra milaza fa efa manana ny fiainany ihany koa ny olo-tiany io maninona tsara zay no nambarany tamiko e fa ianao ngano nahitan'izany raha neny koa izy a taminao teo tena ianao mihitsy mifototry ny olana amin'ny fisarana raha tonga amin'izany ry zareo nefa raha mbola eto koa dia hiady hatramin'ny farany mba hamerenana izay nisombanao hiverina amin'ny laoniny ray ny fahadisokotokana monjaka mba dia iza disony raiky pitita amin'ny fiainitra ka izay mihitsy ny tokony hisarahanao amin'ny faran'izay aingana indrindra tsoroko aminao fa mifisarahana aminy tsy dia olana amiko loatra e aiky foana mitondra amin'ny fiainako saingy mana amin'izay fanapahan-kevitra raisina inona no atahoranao amin'izany e raha sanatria ka mamofo izy motso enjehan'ny eritreritry mandrapatapitry ny fofonaiko koa amin'izany ary iny fa nahadevinao io indrindra aza tsy hamela hatramin'ny farany ianao tsy manao an'izany fiainitra e manana fahasahina nge fiainitra ary mama fiainitra e fa ianao hoe ny mahalalasa za e za nge ny nitaizan'iny hatramin'ny fahakeliny fantatro ny zanako eny ary raha tsy maintsy roso amin'izay ihany dia mba mangataka fotoana kely fotsiny a mangataka fotoana hoana tonga dia misaraka aminy ianao dia vita fa tsy misy fangatahana ntsony izany raha sanatria ka be vokanao ao zanako a aiza ny taninay le fa ianao kosa ve zany dia tsy mba afaka ny mieritreritra zavatra tsara amin'ny fiarahana mihitsy ry mama ny fiainitra zavatra tsara inona e asako iza moa mahita fa so dia mba hifiainitra ro anao anjarako ty tena lehilahy mitapitapy mihitsy zay filazanao azy ihany tsy maninona fa totra mitady ho resy lahatra ny ady anoerana amin'ny fiarahana ihany dia ny vadinao ataonao aiza so dia adininao ara ny vadinao aza resahanao tsony za mivadiko izany e efa andalam-pisarahana zay izao dia mety ve zany aminao mety zany misara-panambadiany zany rehefa tsy mifanambona dia aleo misaraka e dia afaka ny any metoky ary ve anao fa tsy hanarany zanako rehefa any aoriana any raha atao hoe tanteraka ihany koa zany aminareo raha anjarany anay dia tsy misy afaka ny anasaraka anay izany sarotra be zany rindimby a miteny aminao fa ajaony eo an-tananao ary avitsoro ny zanako fa aza-potehana no aviny mampalahelo izy dia tsy anaky ny fiarahana mihitsy zany ianao io raha mbola za koa ny za tsy pahako hatramin'ny farany io so dia mba halako bika tsy tiako tarehy kosa ary zany e manaratsy endrika anao ny fiainanao taloha raha izany no tianao fantatra mazava be zany fa hono ary fiainitra inona tokoa moa zany ny tena olana misy eo aminareo silazy fa maninona ka inona mahatonga anao manontany an'izany so dia mba tokony ho tadiavina ihany zay marimaritra iraisana aminareo ko maninona ianao no hitazy izay marimaritra iraisana aminay amin'ny lafiny ray ngery fiainitra dia ohatrany hoe za zany nampisaraka anareo e ka so dia tokony anjarako ary no mamerina amin'ny lohan'izay ny ravako fa inona ny idiranao amin'ny fampirafesana hatramin'izay ka na dia teo azy zany tsy nisaraka mihitsy nareo dia aminao ary tokony haritra n'izany foana zany za dia mandra-pahoviana koa ka hatramin'izay nge ianao tsy nitaraina sy tsy nisaraka taminy saingy rehefa tonga kosa dia nanjary nanana endrika fampisarahana anareo ny fisiko raha fisianao moa zany mampisokatra amin'ny masom-panahiko inona ny fahotana amin'izany sady zary atao efa nieritreritra nisaraka amin'ny anina dia tsy mbola niona taminao aza fa manontany ianao any ary fiainitra eno io zany efa tsy tia azy tsony efa ianao zao no tiako rindimby a efa izy mbola tianao raha tiany efa izy a tsy nanitsakisaka tamin'ireny vehivaviny ireny zavatra mety mpitranga amin'ny fiainany lehilahy nge zany ry fiainitra mety solafaka andre mandeha izy saingy tsy midika akory zany fa tsy tianao tsony izy sady izay koa nge ho any lasa miady foana tenesak'izay miona dia tsy maintsy miady foana misy an'izany hoe miaraka mandeha taxi be zany zay dia indray any aloha dia indray any ariana be any tena leo be ndimby miaraka eny an-dalana indray zay dia manao aloha sy ariana dia ina ary ny tediavinao fa fiainana vanina amin'izany olana efa mpitranga eo amin'ny fiarahan'olondronge zany saingy rehefa avy eo izy ireo miombona foana raha tsy nisy ary a neno nitarainanao rehefa avy ampijaliana any ianao
dia ataoko fa vetivety foana dia ravina zany. fa ianao nga efa leo any miaina amin'ny tarenako ao ary fa tsy tantaranao amin'izany sony e. Ny olana misy eo aminareo nge tsy mbola lasa lavitra ohatrany misy eo aminay siantsy ka mora ravina zany ry Fenitra. Raha ao anatinareo tsiray avy le fitiavana tsy olana mihitsy zany. fa ampiovany tanana efa zatra mitsotro zany. Toetra ratsy nge kiry Fenitra azo vany. saingy fitiavana efa matimaty sarotra velomina indray. Zany efa ry Fenitra mieritreritra fa tena tianao laza. Mbola fotoana zao ry toko fa mbola tsy tara. zaho aza terenao amin'izay tsy tiako tsony. ny ahy rehefa tiako dia tiako ary rehefa tsy tiako ny ahy dia tena tsy tiako lehibe a. Azafady ary. tsy hitako mihitsy izay antony isisihanao ampiavana anay eo ka sa dia saraka amiko ianao dia izay. Tsy niteny an'izany kosa nge ahy e. ka tsy hitako izay tenitenenanao amin'izany amiko eoko. laza zany efa tsy misy son zany amiko. Ka moa tsy mbola mifandray tsy tapaka amin'ny mamanareo izy. ay moa zany mbola zany resaka mamy zany ihany le izy. Ny amin'inona ka? fa mbola miresaka foana zany ianao sy mamatra amin'izao. Ka andraso aloha ary mety tonga taty aminao taty indray zany izy le nivoaka tamin'ny maly iny a. tena izay tokoa ngamba. aza manafina amiko tsony ianao rindimby a. Fenitra tena latsaka katerina amin'izao fotoana izao. Tsy hitako tsony izay atao e. mazava zany hitako moa izy zany ny ohatry ny hafahafa zany no verina avy any. izy zany efa mifanatraka taminao taty dia inona ny resaka mifanaovanareo teto ka? Tsy misy ary fa inona ary ty e. ndimby a tokony sy hanafenanao ary tena tia marina ianao. tsy misy arovako ny fiarahantsika nge. hitanao amin'izao fa mahery dia mahery ny rivotra mitady ampenjera sady ny tranobongontsika. fa mandra-poviana moa ry mama mandra-poviana ny anaretako an'izao foana aminao. fa misy inona ry Fenitra? efa nilaza taminareo ny fa na inona lazainareo sy fanenjehanareo andimby a dia tsy ampiverina amin'ny lalana efa niraisiko akory izany. fa ahoana fa inona indray ny teneniny tany aminao tany? fa nataonareo fa inona indray? inona nefa ny tsy mety nataoko e. ale teo tsara ao anatin'ny sainao ao a fa tsy saraka amin'ny dimy izany anao viana. tokony ahisafidy ianao ry Fenitra. tsy olona ohatra nireny akory no andeha ho arahana. efa vitako misafidy ry mama. efa nisafidy andimby ka tokony anaiky nareo. eny ary dia izay ataonareo any ary. izay ataonay ahoana fa tianao mandeha mandrahoana andimby isak'izay mihetsika ty. maninona? mandrahoana izay hoana? nareo mihitsy mandrongondroky azy saraka amiko dia avy eo izy lasa miororo saina zany. azafady a. izany no marina e. miantso azy foana ianao ary tonga ny any am-piasanana any isanandro. raha tena tianao izy a tsy tokony voahozongozondoa amin'izay safidiny ka tsy haiko hoe inona ny nambarany taminao. izay lazainy atany ka tsy ahoanareo zany fa ankehitriny lasa olana eo amintsika sy nareo indray ty resaka ty. dia anangana nyty reniny terako fahavalo koa zany. nareo nanangana ny tenanareo fahavalo ny fiarahanay ry mama. mazava ny teniko aminao a zay ataonao any tsy maninona fa raha ny hevitra izay efa nambarako anao izay fa tsy hakasitraka fangalaram-badin'olona velively a. rehefa tsy letrako tenenina ianao a dia aleo ny ataonao any ihany no ananatra anao e. ka rehefa zany misy dia aleo hiala tsy hipetraka atsony e. maninona tsara zay efa tsy hitovy hevitra ihany tsika dia aleo samy maka ho azy amin'izay. dia andeha ho aiza? anaraka ny olo tiako ako. dia mieritreritra fiainana ohatra ny ahoana miaraka amin'iny zazalahy iny moa ianao ty ry Fenitra? nieritreritra iaina milamina amin'ny alahelo ny hafa. zay dia izay mampetipety ny fiainana ihany e. rehefa lavitra anareo mpandrava sy fanankirotana dia ataoko fa ilamy matsara izay ihany. andeha tsy rahatsodrano ray aman-dreny koa ve nefa e. raha nareo ny sy misodrano tsy olana. ty vavanao. tsy fa malava aminao eto ny ataoko ry mama. lasa Fenitra fa ho aiza ianao e. izay tany afatezako any tsy raharahanao e. Fenitra velony. Fenitra ory Fenitra mijanona ianao. fa aiza rehetra mivadin'izy iny a? ny vadin'izany anontaniana eny to. fa mivadin'ilay ndimby iny ka. fa taon'ny eny to inona ny vadiny e. ho resahako rehetra. neny to a. inona e?
Ina ny resanareo amin'ny vadiny ndimby? Iny fa na izy sy ndimby aza nge izany efa elany tsy niona sy mifampiresaka e. Dia nareo ndray ve izany? Atoroy fotsiny ry tsara. Ka na za koa aza nga moa mahafantatra an'izay vadiny ihany. Tsy mbola niresaka sy niona tamiko izany iny a. Eny fa na dia tamin'ny fenitra koa aza. Izany ve aky? Raha ny fahafantarako azy aloha e. Dia ahoana re izany? Amin'ny fomba ahoana izany nahafantarako azy? Sady sary izany tsy lahara telefona. Tsotra ny hafahafa be ve izany ny toa? Ka efa lohalika ty ny rambary. Fenitra nanareo dia tokony izy hatrany ny teneninareo fa manahirana ny trano fiainan'ny olona ohatr' izany ka. Izay hevitra rehetra fahako manala ny zanako eo ampelantanan'iny ambody iny dia ataoko avokoa kirin-jara. Fenitra ihany ho any tokony resena lahatra. Izy angeny tena misisika amin'ny fiarahandro zareo io e. Izany ve rehetra? Ie. Fa ilay ndimo izany tsy tia azy akory. Ny hoe tsy tia azy aloha sarotra mandainga efa mifankatia tokoa ry zareo e. Saingy ny olona misy eo aminareo mianaka mahatonga ny dimby salasala amin'ny firosona lalina amin'ny fiarahandro zareo. Fa tsy nento ihany ve moa no napiditra an'izany hevitra izany tsikelikely tamin'ny dimby e? Eny e, kanefa hatramin'izao dia mbola miaraka foana ireo ary tsy mety tafasaraka. Etsy an-danin'izany anefany ny mahazo amin'ny fenitra tsy haintsony na ahoana na ahoana. Ka io angera vao enjehanareo ohatran'io vao maika tsy mety tafasaraka izany e. Ka andrasana ho simba ny ihany ny zanako. Iza koa aza moa mahita sao sanatria mba anjara ihany ny endry zareo. Tendry ity rehetra aza dia miteniteny foana. Za aloha mahita fa efa tena miraiki-po amin'ny dimy fenitra e. Ka ataoko fa anahirana ihany ny andravan'izany. Tsy hoe manakivy an'ny toa. Izay mihitsy ny tokony hiresahako amin'ny vadin'io rehetra. Saingy tsy fantatro izay fomba ahafahako mahita azy. Mandehana antanio an'ny dimby izany ko. Izy koa ve rehetra dia ilaza izany amiko. Izay mantsy ho Zao ala dia eny lasa niritona nivoaka ny trano iny. Fa ahoana koa izany? Dia tsy natory toa izany izy alina? Eny ho dia tsy azo kokoa ny entora izany ka. Fa mampisaraka azy ve izany nareo sa mampiaraka azy? Dia raha tsy natory tao an-trano izy izany dia hoaiza raha tsy ho any amin'ny dimby? Fa nga izy tsy nandalo taty aminareo taty? Dia tena izany tokoa moa izany ny eo an-tsain'izy iny. Dia mihevitra ry zareo fa anaiky mora foana ny zo ataon'izao a. Asa. Fenitra tsy mety nge izao e. Tsy afaka mitazona anao hijanona maritra ty. Tokony ody ianao io. Ka za sy ody an'izony rindimby a. Marina e, tena tsy mety ho Fa inona tsy mampety an'izany e? Eto akaikinao eto nahitako asambarana rindimby dia aleo za izany eto ihany a. ny olana efa misy ange fahitanao ihany e. Dimby a, ndaontsika isanao dia hitsoaka ny alavitra be ihany dia any no romponenana vaovao. Dia fonenana vaovao lavitra ny tabataba sy ny mpanakorota. Tsy mety ry Fenitra za mitsoka olana izany e. Ka ahoana re? Za nge miady rera ao anatin'ilay izy e. Ianao tsy mba mety ho namako mihitsy fa maninona? Mbola manantena ny verina fiainanao taloha ka tsy samy zory mihitsy. Tsy zany velively kosa ry Fenitra fa matahotra. Fa maninona ka nosaotra izany e? Lehilahy nge ianao e. Tsy ny amiko ry Fenitra no haiko fa ny aminao a. Raha izay fiainako mantsy efa tsy ahoako intsony izany. Saingy tsy tiako hopodika noho ny amiko kosa amin'ny fiainanao. Manjary manamarina ny tenin'ireo mpandrabiraby antsika amin'izay. Ka za nge vonina ny roso e. Ka raha vonina ary ianao dia ahoana nefa mamanareo? Aza merika intsony fa raha vao merika anie ianao dia tsy tombontsaina velively e. Dia zahatra ny lasa fototry ny olana amin'ity tantara ity. Izany raha tsy saina. Nefa tsy tia hipetraka amin'izany toerana misy azany. Ny olana iainako amin'izao fotoan'izao rehefa tsy hitako izay hanaovana azy. Dimby a, tena tia ianao. Tena tiako anao ry Fenitra. Nefa lasa fitaitaindava amin'ny fiainantsika. Miampy an'izao olana vaovao izao indray. Tsy olana ny felako tao fa vahaolana e. Aminao fa amiko kosa angamba tsy izany. Be eritreritra loatra ianao rindimby a. Dia ahoana indray ary izany no atao e? Rehefa tsy handre ahy ianao olo tiako dia tsy maintsy mandeha zango. Saingy ampahafantariko anao tsara fa tsy hiverina ody an'izany aho na tsy hijanona aty aminao aza. Ka ndao indray ary izao no atao e? Hoe ahoana? Mandehana aloha ianao mankany amin'ny kozinina anareo any amin'ny zara izany.
ka eo nge dia fantatry mama ihany hoe mipetraka ao aminy ahy e dia aiza ny tezan'izany mandra-pahitan'izay vahaolana aloha dia mandehana makany e mandra-pisindan'ny atezeranareo mianaka ihany koa mantsy ka za tsy hoandry ndimby a mandehany mandehany zany mahalalako zany a dia ahoana nefa ka aza matahotra foana ianao fa tsy maintsy mahita solution natrean'izao sidra mahazo antsika izao ahy saingy aleo aloha entina mpilaminana avokoa ny zava-drehetra mba tsy handratra an'izaniza indrindra fa mamanareo ka izy ihany no fototro zaoko ataoko fa tsy dia tsara ny manome alahelo azy ohatran'izany aza dino ngiry fenitra fa reninao foana iny marina izany mamaky foana tokoa nge izy e saingy tsy azo arahana be fahatany amin'ny heviny raha izany ianao indray ny sahirana eo avy eo ka tsy aloha veloha izay no atao tsy manina raha izay ry ny tany lafa mety e aleo fa ho any amin-drinjara dia aterinao ho any azany a eno a andao fa ateriko any ry dia ahoana dia tsy fantatry ny nitovy hoe aty aminay fenitra ka zavatra tsy maintsy ho fantany inge zao saingy mila fotoana kely fotsiny izy mianaka andaminana ny tsy fankazona misy eo aminy aleo aloha samy-aikasaina vetivety enao ry ndimby manao an'izany fa raha ny hevitry ny ntoange efa mazava ary ataoko izy fa tsy hiverina fanapa-keviny intsony ny amin'ny fenitra indray zana foana nge fenitra eny ary ngamo misy raha mandeha mafo zanaka zany tsy zany ny tiako tenenina fa inona indray rinjara ny amferahanareo tsy anaiky fa hitsipaka ny ohatra farany izy izay angeny efa nazavaiko tamindimby ary ataoko fa efa mazava amin'ny fenitra tsara koa zany ny olana angery izy ny rahavavy dia zao zahay koa tsy tia nisy olana amin'ny fifandraisana fenitra amin'ny mamany eo no manahirana amin'le izy ka tsy maintsy misafidy ihany nareo anatrehan'izany na amoy ferahanareo dia misaraka na manohy an'izao lalan'izao ihany dia mivonina ny atrika an'izay mety olana ra-pianakaviana miandry anareo ka ny hevitra amin'izay efa mazava matoa ny ala tao a dia efa nisafidy andimby ahy zany eny mipetraka ty aminay aloha fenitra mbola manana fotoana eritreretana tsara ihany tokoa aloha izany fa eritreritra inona indray ary ka no mety vokatra izany rehetra izany ka ohatrany tehiteny nge ndriry nyzara hoe diso lalana amin'izao ataoko izao tsy tsy izany mihitsy ho anytiako tenenina ny njarako dia ny manamarina na mandiso andry amin'ny lalana hitondrandry fiainandry andry samirery izany saiko tokony efa ho fantatra mazava izay faran'ilay fanapahan-kevitra raisina isan'ny fahaolana narosiko tamindimy koa hoe aleo tonga dia adonina azy andrehetra izany dia manorona fiainany vaovao mihitsiko tsy mety ho azany ry fenitra dia foy ny fiainandry rehetra ho andimby ohatr'izany tokoa ve ndry ry fenitra eny ankiri njara ary eny fa na dia ny haiko aza afoko noho ndimby raha izay no ilaina ndimby ataoko fany aminao angamba sisa ny vahaolana amin'izany rehetrarehetra ambarantsika izany fantatrao tsara hoe atraizany tena lala ny fitiavan'ny fenitra anao ary ny zavatra manodidina rehetra eo anatrehan'izany ihany koa ka zay ngery izy rovavy ny mahasadakatra ao anatin'izao rehetra izao aiza ny fitiavanao azy eo anatrehan'izany fandavatena tolony anao izany aiza raha amiko nge tsy vitany fandrefesana an'izay mety ho alala ny fitiavana fotsiny ihany izy tia ankehitriny fa efa mifamatotra manaina mihitsy dia ahoana inona izany ataonareo ndimby ahoana ke misy zavatra mbarako anao ahoana izay misy olona izay any olona izy izany ry fenitra mety mahavan'izao olana misy atrehantsika izao fianakavianareo ve sa raha ny fianakaviana efa tapitra am'resahany mama ny zava-misy amintsika daholy ka na zareo ary mety sy amin'ny merariny antsika mihitsy amin'izao ka iza raha le olona teneninao olona mahay manamboatra sy mampilamina fiainan'olona maninona tsara hoe ry fenitra andao anatona ny olo fa izy nge tena mahay mandamina amin'ny fiainany indrindra fa ny olana ohatran'izao atrehantsika izao fenitra so dia mba sangy mihoatra ny losa ny zavatra mbaranao amiko izany
resaka ohatran'izany koa fa dia mahazo faziko anao e. Fantaro tsara fa sady tsy minon'izy ireny loatra tsy anaken'izany novina mihitsy. Eny e, fantatro tokoa izany ary na za koa zange tany am-piandohana ny hevitra n'izany zavatra ambaranao izany koa e. Ka inona raha natapa-kevitra anao tampotampoka teo e? Hitanao kolona le kosinanay avy amin'ny Bery iny. Maninona iny e? Mitovy sisy valaka amin'izao koa nahazo azy ange. Izy le vadiny iny izany tsy nekeny fianakaviany mihitsy ery, indrindra fa mamany sy ny dadany. Fa inona marina moa izany tena problème andry zareo tamin'izany? Ka ohatran'izao antsika izao ihaniko, saingy tsy hoe akory efa nanambady ery taloha. Izay indray le izy fa fiaviany ery mihitsy tsy tindry zareo. Dia hitanao, dia avy eo nanantona ny olo ry zareo dia nikarakaraina dia vita. Izao hitanao milamina tsara izao ny fiainana, tsy mpanelingelina. Efa firy izao ny zanaka zareo. Dia ianao ve mieritreritra ary fenitra faneran'izany zavatra izany nampiova ny fiainany sy naneken'ireo ray aman-dreny azy taty aoriana? Fa tsy noho ny ezaka izay nataony ohatra. Tena mino an'izany ary Ndimba, tena mino satria hitanao, tena hitako mihitsy koa ny fijalian-kolona sy ny aretan'ny zareo mafy indrindra tamin'ireny fotoan-tsarotra ny lalovan'ireny. Ka tafaresaka izay skolona dia nomeny any laharany telefonina an'ilay olona nikarakara azy. Raha ny hevitro no anontaniana dia tena manasa tanana amin'izany ary fenitra. Indray Tsy miditra amin'izany ahy e. Olona mivavaka ngiaka. Tsy afaka ny atehatra fa tsy amin'ny herin'Andriamanitra samirery ihany. fa iza nefa miteny anao fa tsy mivavaka ny olona makany e. Ny any ary ny tena mivavaka ko. Eny ary, tsy fanditra aminao amin'izay lafin'izay malalaka amin'ny safidinao no saingy tsy ahavoatarika andeha anatona ny reny noviana mihitsy ianao. Sao dia mba tokony jerena ihany amin'izay aloha Ndimby tena alanena ngeny ataontsika e. Zany Fantatro tsara nge ny fitiavanao azy sy ny zavatra nasanao saingy sao dia mba tsy hany kosa mivahaolana ary fenitra. Ianao koa Fenitra fa nga moa ianao efa pakany amin'ireny olona ireny. vao izao vao manana ny eritreritra an'izany fa dia efa inona kosa ary ny fiheveranao aty. Ohatra ny gaga mantsika, ohatra ny hoe eritreritra tsy tokony ho tonga ao tsainao mihitsy mantsy izany zavatra ambaranao azy zany. Ka andramana aloha dia hiteo rehefa tsy mety zany. Azafady nge mba piola beraray nge. Dia ary le laberaray anao e. Misaotra. Tsy misy mipetraka nga eto amin'ity seza akaikinao ty azafady? Tsy misy mipetraka eo akory ka afaka mipetraka eo fa tsy maninona. Kosa mba sy de maray lesy ry zany re dia zokely ray koa ampiarao aminy. Afaka misotro miaraka amiketo nge fa tsy olana e. Ahoana ampiana vera ray sa Tsy mety lesy zany zao ny teneniko an'lahy za sady tsy mimino tsy mamela ny sotrony lahy io. Aleo miandry an'izay commandiko teo e. Ay, Ty le anao Misaona lesy ry zany dimbo moa ianaran'ny lahy raha tsy diso izy indrindra. fa tsy mahataitra ny lahy ve zany fa ahafantarako ny anaran'ny lahy ty Inona moa tokony hataitra amin'izany? Be dia be nge ny olona mahafantatra ny anarako tsy olana mihitsy izany. ka zaly ty tsy isan'ireny olona be da be mahafantatra ny lahy reny Eno ahy tsy fantatra elanga za hoe isa fantatro tsara sika ilaza. maninona tsara Mo tsy laza ny anarany si. fataizany nahafantarany lahy ny anarako sa eny ataoko fa efa nambarany fianatra tamin'ny lahy angamba tsy mahagaga zany matoa fantatra lahy Tsy ny tantara tamiko izany izy. aza mandangy eo le tsy lahy Saingy efa nisy fotoana nahatazanako sy niaraka taminy ary vao maika moa no amafisiny tamiko tamin'ny alalan'ny sary zany rehefa taty aoriana. ka tsy efa fantatra lahy ve zany fa manatompo fenitra nefa dia mbola iarahan'ny lahy ihany sa nafeny an'lahy zany? Tsy andahy amin'sy ahy tena tsy nanafina tamiko mihitsy fenitra. Zay koa aloha dia fahavoazan'ny fenitra tsapako tia bandy be izy. Ny zavatra tsy fantatry se nefa dia ity Inona? matoa izy nitady tampo tany akafa mety tsoza io fa mety olona hafa mihitsy dia misy zavatra tsy ampy eo zay. Tsy ampy ahoana dia inona ny tsy ampy? Ny fitiavany sy azy na misy zavatra mampalahelo ataony sy
ataoko fa tsy anjaranylahy no miteny an'izany a saingy izay aloha dia keniny rehetra ary tsy handiso amin'izany velively se saingy izao no teneniko an'lahy tsy alahy mihitsy ryty ny tsara toerana ka afaka nintsy amin'izany a vie privéako izany tsisy idiranylahy tsy hoe miditra amin'ny fiainana sy akory miditra lahy mitaraina angifenitra ka raha tena ty azy sy tsy tokony nanao izay zavatra nampalahelo azy no tsara ary ah misy fanontaniako amin'lahy ty hoe ahoana ho se mo ve fantatry lahy fa eloko ange mifangalarana vaton'olona eloko ality zany a manaika saingy mety ny fitiavana loatra angambo izay any ka tsy nandinika sy nieritreritra n'izany ntsony ary mbola averiko amin'si fa nalahely ao azy rehefa nitaraina tamiko noho ny fampirafesana ataony sy azy izy dia nararoton'ny lahy zany rehetrarehetra zany lankanyla ny fon'olo tiako mahery loatra izany teny ampiasainy sy hoe fanararotan'izany eny e amin'ny lafiny ray aloha tsy mametsiny an'lahy ihany ah tonga manantom-potsiny tokoa fenitra boko mivelatra ve tsy hovakiny fomba fiteny mibanty zany so dia mba tsirariny kosa ary zany teniny sy zany lesy marina iza tokoa moa mibandy anatonana sipoatran'izany no atanany lambany diso velively se fa tsoatran'izany aloha ny arahako taminy aza manadio eny le tsy alahy fantatry fa ny ainy adala betsaka ny zavatra azo ifampiresahany eo anatrehan'izany ary tena mila miresaka amin'se mihitsy amin'izao fotoan'izao finona mbola ifampiresahany lahy amiko e ka niverena sy aminy maninona tsara fa le ty ve bando mitapy aza dia misendoatra loatra aloha se fa adala amin'ny lahy no andray an'izay efa tsy tiany lahtsony efa sisany lahy aza atao an'izany kosa le resaka olona ny resantsika eto ary olona manany maizy azy fa aza vingavingainy ohatr'izany izy olona manana maizy azy ve no andeha hanimba tena amina bandy hafa e manome ny tena no vira vrain'izao lehilahy rehetrarehetra zao zany ny tena hoe vehivavy tsy misy fotony mibandy ve no anaranao mibandy ny alainao tahaka aleo kosa angamba mba sinahajany ihany fa so dia tsy mety zany indrindra za zay miresaka manoloana an'seto olona manam-pitiavana azy ka tsy ekiko zany zay fifandraisanareo any raha nga tsy rarahako a resaka milamima neny ho taoko am'se lahy no milamima satria efa azony lahy zay rehetra nilain'lahy taminy dia hoe lahy mody manamoramora resaka eo fotoana tokony andaminana ny aminareo zao ry se tsy mila azo tsony ality e ataoko fa efa mazava amilanga am'izay ka inona raha zany no antony nanatona ny selina tabaroteto raha izany sy ny nanarahany se maso anandritra ny herinandro teo angamba nanara-maso anylahy tsy ary dolo inge ny teniny se saingy za tsy ny teny meloha fotsiny ary nambara amin'ny fenitra tamiko aza fa any amin'se mba amin'ny laharany findayako ka zay mihitsy ny tiako azavaina amin'ny lality e hatramin'izay dia mbola za foana mifantatry ny fianakaviany fa hoe miaraka aminy indrindra moa fa nyreniny ka manomboka androany dia lazaiko amin'ny lahy fa miala amin'izay mety mahazo an'iny sipiny a elahy ny tompona ndraikitra aminy tsy tompona antoko an'izay mety hitranga antsony a so mantsy dia misy zavatra mitranga no any ka za no voasaringotra aminazy a ka inona raha ny tiany sy ahatongavana amin'izany ko raha be voka an'lahy izy ka so dia ny anarako nitonontononona farainjanany sady tsy efa bikina koa ve moa izy amin'izao fotoana izao e tena miangavy amin'se amin'ity vavany ty fa tena maharikoriko amin'ny aino azy ka zany lity marina so dia tsy ho voafehako ny tanako raha mitoy zany dia aninona nefa elahy a aleo resaka milamima sy ampahendrena trano no ataontsika eto tsy misy kabary be lesy fa zay no izy ary mandeha any alahy miseho any amin'ny fianakaviany any fa zany koa ny ilainy e indrindra fa amin'le mamany tsy isy mihitsy manapaka amin'izay ataoko e anjarako zany tena sy mba anylahy mihitsy ny fiainany sipiny lity e fa ise moa tsy nanimba azy tamin'ny fampirafesana na ny daty anatanterahana andrarana aiza nge efa tapaka e saingy nosparany lahy zany le tsy vaniny ty e na ny reniny azy zao tena mampalahelo mihitsy mitomany andro manala amin'ny ataon'ny lisany mihitsy amin'ny fanarahana ny lahy nefa moa inona lity ny anteneny amin'ny lahy olona efa manana ny fiainany lahy manokana lahy efa manana ny vadiny lahy tena vehivavy tsy mieritreritra mihitsy koa fianitra e ohatrany tsy misy azoko raisina mihitsy aloha ty resaka ifanaovako amin'se androany ty e mazava amin'ny lahy fotsiny ngamba zay ny tiako atongavana anjarany lahy mieritreritra e tsy hitako mihitsy zay janonanao any amin'njara any mody amin'izay ianao aty an-trano aty e tsy mbola ody aty zany a fa akandry atao akanjoko reto fotsiny dia izay ny filiko tato e mody fa malahelo ange mamy mijanondro zany zanako zany a manahirana be le miara-maina tsy mifampiaingo
nareo manana ny hevitra reo dia za koa mba manana ny hevitra everiko fa mahatsara ny fiainako mijanona amin'izay ho a sao dia za rery ve no avelanao ato trano ato dia aleonao mipetraka ny tranon'olona any eo nareo dia mieritrereta tsara aloha e rehefa miverina ny fanapaha-kevitra reo nareo a dia miverina ito ihany a fa nga moa izany dimby tsy nandray anao no aminjara ianao no mipetraka efa nilaza taminao fa tsy te handray saryzanao akory izy fa dia tena jilamboto mihitsy izany fiveranareo an'iny olo iny a hita fa izany raha nanana saina ratsy oatra anareo izany tokoa izy a dia tsy namela andeha hipetraka any amin'ndronjara fa dia lazaiko anareo izany nefa dia izy ny tsy nanaiky hatramin'ny farany fa ahoana ozy izy nefa e tsy mazava aminareo ve izany e ka misy antony ao matoa izy nanao an'izany e antony inona ka atre mety hiverina ny vadiny ka tsy tia no hitany eo an-tranony eo ianao fa vadiny inona foana e nareo ve tsy mba afaka mandanjalanja tsara ny sainareo e ianao mihitsy mora rebirebena izay le fomba fijerinareo izay izay mihitsy ny tena tsy mampifanaraka atsika ato izany efa lehibe an'le mifamaly e mifijerinareo andimby fa mihitsy tsy mba ohatra ny fahitako azy mihitsy dia aminao ve izany ary fenitra ireo olona rehetra miteny anao reo dia adala sy tsy mahita avokoa ny feritreretanao azy a samy miteny daholo fa vadin'olona iny ka tsy mety ny arahanareo ka moa ve sy nareo ihany manaratsy any aisindimby any amin'zareo e sao dia verinao fa tsy fantatra ary ny zavatra aparitako momba nay ihany tena malaelanao ary fenitra zanako fa avitokana inona izao mampitomany anao amin'izany ka tsy misy maty eo akory ka hoe itomanina tena tsy azoko tenenina tsoa zany ianao kose tsy ho zanakareo tsony ahy e izay ngamba ny tena mety kokoa tsy a zanako foana ianao zanako foana ninina ditra ataonao tsy dihitra zandry mama tsy dihitra akory fa fitiavana mifo amin'ny toromasy ny fitiavany zanako ao nefa tsy hainao no mihaino sy manaja izay mba safidiny eo akaiky ny dimby ary mama ny tena mahita fahasambarana tena tsy haiko izay fomba ilazana aminao fa tiako izy nefa atao tsy hainao manaiky an'izany dia izay mahatapa-kevitra andeha ory mama ory mama zany ny tena vehivavy tsy vanina tsisy ilana azy ny anareo e ry ory laza fa misy inona mariny zany ny mpivary tena no mitovy sarangaminy fa izy ty lazainao e fa hifenitra zanakao e aza mba hitenitenenana raha ohatr' izany ny zanako ry laza sa ianao mihitsy koa mampirisika aizanao an'ireny toetra ireny a milamina aloha ianao fa misy inona e ary azabahananao eto davarangany eto fotsiny efa avelao a hiditra ho atranao e raka an'izay zavatra ny alany volako ao amin'ny efitranony ao a dia zay fa inona ary ty ataonao ty e aiza daholo ny entana rehetrarehetra ranga maninona tsara ay moa ka ato ianao fa mesaina ratsy ato zany nareo a za fotsiny mody rebirebena aminy hoe efa hisaraka zao ry zareo hoe ay ianao mihitsy ry mama ny tena fosotra maninona anao tsara mamako zany no izy mihitsy ny tena mamelo ratsy atena indreny koa za mba vingavingainao kely ry laza ka zany mariny za no mifamaly aminao fa tsy izy akory za miady aminao ka aleotsika ny fampitana tsy misy irarahiko anareo mianakavy ry fenitra mitovy daholo nareo tsy misy ilana anareo na ny kely ary efa tsy milana ihany ianao ka ina mbola tonatonananao aty aminay aty aka an'izay zavatra ny alany volako ah zay ny atondihako raha tinao fantatra misy etiko mihitsy eto any daholo izay fanomezana rehetrarehetra ny elan'ny volanao tato fa tsy misy ilako azy na kely ary ento mandeha manaraka anao any dia etiko mihitsy etiko fa inona ary dia ataonareo reto e sao dia resaka tokony alamina azy zany mialana reo e avy aleo izy aka izay alainao dia aleo andeha hanaraka azy any miolalana mihitsy ah nanenena korangana fantatranao a ary tsy napoziko anao mihitsy koa nenina vita an'ireny toetra ireny e ary iza monina anao voalohany e izy tsy anao moramorona reo a moramora fa sao dia reny manodidiny sao ka manala baraka ka marina mihitsy zany teninao zany enatra sy fahafambaraka mihitsy ny tafiana amin'ny afitsika io zanako io e fa inona ary mahazo an'ity zazalahy ty e fa misy inona nefa ry laza a mandehana antanio an'izay bandy mahafatifaty anazy any e maninona tsara aino zany fa ahoana e fa nataony inona tany ianao ry laza sy raharahanareo zany e fa zaho aloha eto a dia miteny fa miala amin'io zanako io a manomboko zao ora iresahantsika zao tsy tompona andraikitra amin'io tsony a fa ahoana ho a efa manana ny olona miaraka aminy izy ny tompona andraikitra aminy so misy mahavoa azy any ka hoe mandondona ny ambaravarako any a tsy misy hidirako tsony tsy raharaako zany e mandeha any ianao mandeha any fa tsy misy ilako anao akory na kely ary fa inona ary tirakizy a andeha mihitsy e andany dana dia aza miverina tsony oetiko daholo reto etako reto tsisy ajaniko eto na nkely aza lasa ry
fa naninona koa reny inona nazo azy avy any reny ianareo reny olona ohatran'ireny dia tavinareo any mbako ny fiainako azafady tsy fanao ny laza velively ny toreny a mety nisy zavatra nahazo azy anga matany velany tany ary mbola toen'ny resaka ndimby ihany zao zany fangamo izy mahafantatra ndimboka tsy mahafantatra azy mihitsy inge izy na mombamomba anazy akory ary sa anareo ny resaka anazy tany izay angely mavoa anareo ry mamy zany resaka nisy teo aminareo zay ny tantaraiko taminao zany ry fenitra tsy misy ampiana tsy misy analana dia hitanao sy sapanao amin'izany ary ny tena toetranko ka ataoko fa tsy anometsiny ahy no rana indray fanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fiarahanay ianao mantsy mbola misisika sy nikiriny aminay ihany efa hita izao ny toetrany tsy azo mihetsy ny be fahatany ohatr'izany inge izy ry fenitra ka na ianao aza dia nahita azy tsara tany tsapako mbola tanatin'ny atezerana mantsy izy nyresaka tamiko toka efa ohatran'ireny foana izy ny zavatra razo lazaina atao rinan'ireny feonako tamin'ireny dia hoe tena mbola tianao izy ry fenitra zay kosa aloha dia tsy azo lavina tsy fitiavana izany amiko rindimby tsy ohatran'ireny mihitsy ny nandraisany azy raha ohatra ka tsy vokatry ny fony tokoa ary misy marina amin'ny ampahany zavatra nambarany tamiko hoe inona ny hoe zany nanakorotana amin'ny fiainanareo ny anay mihitsy nefa tsy mety sono a lasa enjehan'ny eritreritry foana ry fenitra na ianao na tsy ianao ary na hoela na hoaingana tsy maintsy isampana ny lalanay rindimby ka sy tiako ianao namelom-piainany amin'ny adalany laza dia ahoana zany zao ny aminareo raha ny fahitanao azy mbola misy tokony ho resana ve ny aminay sa na ianao koa aza ndiso amin'izao zavatra miseho zao raha misy ny fahadisona amin'izao dia okizay ka avelao any zany fa makarary be lohako okizay zany resaka lazalaza zany aloha eny ary ndimby o ahoana ke misy fangatahako aminao izay inona ke zany ry fenitra eny efa elaela ihany any saika teny azy ty taminao fa mbola nieritreritra kely aloha ka ataoko angamba fa tonga angamba ny fotoana inona ny tianao tenenina ry fenitra laha zao fa vonona ny amin'ny fahafahapoanao amin'izay ilainao rehetra raha mbola azoko taterahana ihany koa zany lazao kiry fenitra ny fanaikanao fotsiny zava-dehibe dia izay fa inona nefa zany sao dia mbola toy an'le resaka iny ihany nefany tsy zany ka rehefa tsy nety ianao dia efa navelako tany iny aloha rehefa tsy mieritreritra an'izany mihitsy ka aza be safary eo ary ianao ndimby ahoana ke te resaka amin'ny ansavadinao afantarako izay tena heviny mikasika amin'ny fiarahantsika ahoana tsara hoe ry fenitra dia inona zany zao ny ataonareo za kosa aloha tsy afakany anao nininina mihitsy ny manoloana an'zaoko fantatrao ihany ny toerana misy ahy mantsy tena verevitra ary njara ary lasa injehan'ny eritreritry foana raha mieritreritra ny fiainan'ny fenitra sy laza zay mikory tamiko nendry zareo efa ohatr'izany foana aloha hoe tsy afeniny izany saingy mbola niaraka izy ireo tamin'ny fotoana ny arahana izy fenitra eo nge mametraka ao amin'izao toerana misy azy zao fitianangalarina ny ianareo ka misy risika ohatr'izao foana ao anatin'le izy zay no napetraka tany am-boalohany saingy tsy zany tso zao ny zava-misy ankehitriny tapalatsaka lalina raha fenitra tsy izy irery ihany fa naza koa azy ianao angerindimy tsy manana fiainana potika eo anatin'ny fiarahanareo sa ve isan'ny tanàny fenitra ho manakorotana ny fiainanao sy anjavadinao koa ianao tsy fa nisy taloha ny disadisanareo zay aloha dia marina ary njara ny fahadisoa ny fenitra anatin'izay fotsiny niditra teo anelanelan'ny disadisanareo mivady ny adiny mpivady dia adiny mpivady ihany tsy maintsy hiva zany rehefa samy mangatsika amin'ny fony ka ny zavatra tokony ho tandremana indrindra dia ny tsy hidirana amin'izany ankehitriny anefa tena tafiditra lala ny fenitra ndimbya ahoanao zay anao ny zavatra tokana lasaiko anao amin'izao dia hoe tsy mahafantatra fa tsy fenitra iny raha vaviko iny ihany ny jereko ary tokony mena lanja ao anatin'ny fanapahan-kevitra ho raisinao izy ka fanapahan-kevitra iny aza ny tokony ho raisiko aminao ry njara hiaraka sy anorom-ponenana sambatra hiaraka amin'ny fenitra
de efa mazava nge ny zavatra iandry anay ny amin'ny entoanao sy lazy zay veriko fa tsy petrapetrapotsiny amin'izay tokoa fa hoana na mamafenitra na ilaza ngerinjara amin'izao fotoan'izao de samy manao teny hafahafa amiko zany avokoa amin'ny telefoniny zany aiza koa e mariny zany sangy tsy tiako ho fantatry fenitra fa manjary tonga hivazavaza sy lahady indray izy ka vao mainka hanahirana ka raha nisy an'izany tsy oloza indrindra fa zay mbola ho ataony laza azoko tsara ny atezerany mantsy ary tsy vaovao amina trango ohatran'izao nge ahy ka raha zany ve tsy vao mainka hitombo indray ny olana e ka zay nge ho arinjara le izy ninonina zavatra kasainao a de very foana zay tsy andratra ny fonony ravavy korindimby a zay ihany ny anafarako anao ianao ny efa namoiza ny fiainany rehetra fa izy ary zany miandro zany sa hifenitra ny rary torimaso mamy hoe na nefa moa ny torimaso mamy am'izao adi-tsaina lalina zao e allo iantsa fa inona ny antsona am'izao alina zao e tao anatin'izay heritaona latsaka kely zay anao tsy niantso ano sady tsy mba ny raharaha akory ka ankehitriny ianao vao iantso a efa nanadino angy ianao ry antsy e maninona ny amintsika ahoana tsy hitako izay mbola ho resahana amin'izany ry antsa zay 5 volana tsy neona an'izay ngamba ataoko fa ampy ny eritreretana tsara ary ataoko koa fa efa nandinika tsara ny fiainanao ianao ay ka efa fantatrao zany fa efa misy olona miaraka amiko ka inona indray mbola hiantsonao a inona ny tianao mara fa makatory ahy e maninona any amin'ny hopitaly fa maninona any amin'ny hopitaly ianao e fa iza ny teraka ahoana maninona tsara hoe ry antsa teraka hoe ianao tsy azoko zanako fa hopitaly iza nefa misy anao e mila manamarina zany zavatra lazainao zany aho mantsy ndimby fenitra fa inona no ataonao ty amin'ny hopitaly arabaina aloha ianao ndimby a arabaina no men'andriamanitra mifary e nahazo fahasakarano fenitra fa iny ty mahasady akaitra anao fa ahoana aloha no nafantaranao fa teraka antsy tsy nisy ny lazako an'izany inge sa iza ny nafantaranao an'izany ianao ary ny lazako an'izaniko maninona zano a za nge nampafantatra anao fa teraka antsy tena vao mainka tsy azoko ry fenitra iantsa zao ny antso azy sy nampandrea fa hoe teraka ty amin'ny hopitaly izy de zay nge ny nandehanako ty e eto anefa de gaga ilazanao an'izany ko marany zany teo akaiky ny ata amin'iny fotoana iny ahoana tsara hoery fenitra zany marina ndimby a fenitra fa inona ny zavatra tokony hazavainao fa ohatrany tsy misy zavatra azoko mihitsy nge teo akaiky ny ahoana moa ianao fa taiza nahitanao azy endry ndimby a na de tsy nanaiky ny ampiona taminy azy ianao de voatery tsy maintsy nanao fikaroana manokana ny tadiavako azy de hitako ihany misy azy zany ve de tafahoan zay ary nyresaka naharitra tokoa zay miravavy tany amin'ny zareo tamin'ny fianara ary de tamin'izany nafantarako fa be vokanao tokoa izy ary ianao angamba mahita tsara ny fitovinao aminao sy ho zazakely io sa mbola tiana marina ianao eny e tsy azo lavina tokoa aloha zany fa ny tsy azoko de hoe izy ve de ilaza taminao raha fantany fa hoe zany miaraka aminao tsy fantany ka tsy fantany tokoa zany raha tsy efa tonga taty amin'ny hopitaly zay sy nitonona olo tianao mihitsy a teo anatrehany fa namanao fotsiny nahafantarany ndray ry fenitra
dia izay nametra ny fitokisana rehetra tamiko sy ny namborany tena marina ny aminareo rindimby a. Ary omaly izy nianso ato amin'ny telefona fa hiakatra hiteraka aty Antananarivo tia no hitanao koa ilay zaza ilay zanakao izany. Tena nampiasa betsaka tokoa tamin'ny fikarakarana ny hopitaly ny vatanany taty. Izy raha teo fantatro ihany fa nandositra andreo ray aman-dreny niala tany fianaran-tsony sy efa nambarany taminao. Eny saingy tsy nilaza tamiko mihitsy izy fa nihononareo. Marina tokoa izany ka izany no teny taminy mba tsy ampafantatra anao mialoha. Tianao surprise aminao koa Fenitra dia inona nefa niresaka amin'ny fanaovanao taminy rehefa tafaholinareo? Tsy voateniko aminao amin'ny atsipiriana izany tena mba ilaiko tantarainao amiko kosa ny zavatra mazava dia tena mbola tianao vadinao ary tsy manana eritreritra nisaraka aminao velively izy rindimby ahoana hoe ry Fenitra? Fisitahana anatin'ny tokantrano fotsiny ny eritreretiny anga ary niandranao ampody azy izy saingy ohatrany hoe za fotsiny narirariranao hatrany am-boalohany fa hoe nisaraky nareo. Naso kosa aloha ry Fenitra. Ary na izy koa zangeny lasa fa tsy mbola nisy an'izany resaka fisarahana izany mihitsy teo aminareo dia tsy haiko hoe nandainga tamiko ve izany ianao hatramin'izay ohatrany nataonao kilalao fotsiny Izay ny tany an-tsainy fa mitady an-tsaiko kosa efa nambarako taminao dia reny efa fantatrao reny izany ry Fenitra ka tsy hitako kosa izay laingako amin'izany. Izany efa nino fa efa ravany taminareo araka izay nampanantenanao hatramin'izay ve izany ka karazana fisitahana fotsiny ihany nisy teo aminareo Izany kosa efa fantatrao fa inona tamin'izay nambarako taminao izany no tsy marina ka nazoko hitanao ary Fenitra. Ary tsoriko aminao tokoa fa rehefa tsy naharay vaovao taminy atao anatin'izay herintaona latsaka izay dia efa tena sakiroso midingana fisaraha-panambadiana. Nisy fahamarinana ihany ny tenin'ny mamy tsy vonina nisaraka amin'ny vadinao izany ianao fa tena samy mihitsy ny adala sa tsy marina izany sa ina ny dikan'izao fahanginanao izao? Fenitra sa dagatra ihany ilaza azy aminao nefa ataoko fa izao ny fotoana ary tokony andraika an'izany avokoa ny rehetra ankehitriny. Inona ny tianao lazaina amiko rindimby aleontsika misaraka ry Fenitra. Metimety kokoa anao miaina lavitra angambany. Manina tsara rindimby Fenitra fa maninona ianao ty ka tsy manina akory ka petralo anao eto amin'ity seza ty misaotra aravelao fa aza tazominao efa tsy maninona ntsony ianao sy tompony tokoa ny tena fampindrana fotsiny ihany anka rehefa vita ny ilany olona azy dia eny atao ahoana fa nety-pitokisana sy nety-pitiavana ty sy tafahoatra andraika io sary Fenitra amarako aminao nefa fa tsy mety tan'izany mihitsy atany am-boalohany isambanana tena fitiavana mahaforina koa ny atao anatin'ny fiarahantsika ireny. Eny tany am-boalohany tokoa inona moa ny teny sy ny fampanantenana tsy mivetesinao teo atsofoko inona ny toko tsy noirairainao tamiko dia rendraitra ireny nambabo taminao dia sy nieritreritra ninina tsony efa tena nolotra anao izay rehetra teo an-tanako ny foko ny fitiavako ny tontolontsika roa ngamba hoe no tsy natao hiara-dina izay ngamba no nahatonga ny reninao hitsipaka tamin'ny faran'ny fiarahantsika. Verinao moa ry Fenitra fa mety hoe nandalo taontsika na dia ray minitra montsy intsony aza ny anarany atsy ary tsy nisedra olana tamin'izany ny fiarahantsika raha tsy nisy ny vatony sakana tsy efa taizitsika ohatr' izao saingy efa nanandrana fa tsy nety nanandrana ho ianao ty fiainako potika tsy ry Fenitra tsy izany ny fiainanao mbola manana an'izao fotoana izao tsika ahafahana mieritreritra sy miverin-dalana tsy nieritreretiko tonga amin'izao tsika indrindra fa ny aminao sy ny vadinao dia io zazy io izany tondra ny zanakao izy izany tao anatin'izay volan'izay ka miverina nanolotra ny fanomezana ho anao ka nazaza nge nandray any antso ny maly iny taitra tokoa tena tsy naposika io ry Fenitra. Fenitra fa inona no mampiseto anao? Tena tiako loatra ianao Ndimby tena tiako ianao ary izay fitiavana anao izay tena nibahana be tato an-tsaiko. Tena mbola averiko aminao ihany ry Fenitra fa
tsy nanapohan'izao velively ahy e. Amin'ilay zaza eno a eny efa volana maro lasa tany aloha tokoa nge zany e. Tsy manome tsiny anao amin'ny lafindray nefa tsy mety manaiky. Faly loatra manoloana an'ity fahasoavana lehibe eto anatrehako ity finitra. Nalaiko ambony nalaiko ambany tokoa ny toerana misy ka miverina amin'ny hoavin'io zaza io foana ny saiko. Mieritreritra hoe tsy hanome lanja afa-tsy izay fahasambarany angambany ary finitra. Fahasambarany zanakao sa mivadinao? Ny zanako e. Raha vao mametraka n'io zaza io lahatra-pamena aminao nefa ianao dia tsy afaka misaraka amin'izany mivadinao dia tsy maintsy tafaverina foana nareo. Ndimby ahoana ry finitra? Raha tianao zanakao dia tsy manina fa andao tezantsika. Maninona tsara hoe ry finitra? Zany andao tezantsika izy tsy manina fa vonina indray azy toy ny zanako finitra ataoko fa tsy kilalao tsony izy ity akory ankehitriny. Na hatramin'izay aza angerindimy tsy mbola lalao sy ny sangisangy tamin'ny fitiavantsika nefa enginao angamba ny lalao fotsiny. Ka ty resaka lazainao ty mantsy manahirana be. Inona tsy mampety an'izany ka raha ty ahy ianao dia andao tezantsika ho ahy io zaza io zange voniny sarotra be zany ry finitra. andao hoe tsika ny zaza dia andositra ny alavitra be antsika telo mianaka. Tena mifona aminao ry finitra fa tena tsy havitan'izany sady tsy asony zaza zany ny tsy hampety anao koa. Miala anaty aizina diditra kizo. Raha miaraka aminao dia vonina makivaky an'izany lalan'izany. Aleo tsika mifampitsodrany ry finitra. Aleo tsy mikiry manoloana ny saka nefa misy tsika. Dia tena tsy verina amin'ny teninao intsony zany ianao. Izay mampety anao ihany aleo tsika samy menaka an'izay. Hoy ianao dia mihevitra ve ianao fa tsy handratra ny foko mahaino an'izany teninao izany? Finitra. Oak'izay kely oak'izay ry finitra. Inona ikiny tsy efa nataoko azy inona tsy efa vitako inona tsy efa nafoko eny nataoko avokoa izany rehetrarehetra izany noho ny aminay noho fitiavako azy nefa dia izao ve kiny falim-piti avy aminy dia mendrika izaka an'izao ve za oak'izay ho aho mila matanjatsainy ndry manoloana an'izany ary mila miatrika ihany koa na ny tenin'ny mama azy efa nitsinotsiny afaka noho ny fitiavana azy hatrany ho fiarovako ny aminay ve kita izao moramora milasa fa hiverina amin'ny vady noho n'izy noho izy azy io dia mba rarony kosa raiky izany hitandry azo hiverina fa mifamatotra amin'ny lasany azy ho fanapahakevitra ny raisiny izao. Ny tiako tenena dia hoe tokony efa mba nieritreretindry ihany tao anatin'izao fiarahanareo izao zava-misy izao. Eny fa nahatrany am-boalohany aza vao nafantatra ny tantarany ndry. Tsy ndry ihany ireny no niteny tamiko hoe efa vonina hiatrika an'izao ndry raha ohatra ka sanatrika tonga izao fotoana izao. Ka nahoana ndry no mitanondrika sy mitomany ohatr'izao aza manao an'izao fa manjary malahelo koa mahita ndry mitomany ohatran'io. saingy mafy amiko loatra kimiana an'izao ataoko ahoana ny fanadonoana ny dimby tena tiako angeo ankizy adono hiatreo izy aleo ankizy miverina ny vadiny raha izay nita fa mampety ny fiainany dia za ahoana efa mba nieritrereto ve talohany nandraisana n'izany hevitra adalana izany mbola manana fotoana narenana ny lesika rehetra ndry ry fenitra. Iza tsony mokina indray iza tsony ty tena maty passeport tanteraka iki izany tsara ko raha tsinako olona voafiry taona ndry ka iza moa sy nalala ny fiarahanay aza tonga dia izany ny atao an-tsaina aloha tokony miezaka ny manaiky ny zava-misy ndry aloha dia makasaina tsara asa tsy nisaina sy nieritreritra tokoa ve tany am-boalohany samy maevandoaraka ny fiheverany maro azy azo itenenana daholo izany rehetrarehetra izany amin'izao fotoana izao tsy maro n'izany fa disy ty loatra azy ndry nalaza azy iny efa mitarika vehivavy erany tanana koa na se ho any mibaribary mihitsy izany vao saraka izay azy ho azy ny azy
inona koa ny raha inany laza nefa dimbina teneny ty hiverina amin'ny vadiny koa dia ahoana indray izao mifavany olo eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ny enatra sy ny fahafambaharakako tsy tokony eritreritra an'izany izao aloha ny fiainandry dia andry ihany izany ka tsisy afaka ny anome tsy ny andry amin'izay tiandry hitondrana amin'ny fiainany tena tsy vitako akinzara mila miatrika an'izao ndry adiny io ny anarany manova ny mety izay andra teo ny fanatonoana azy vetivety rehefa mahita solondry mora amindry ny kosoka ny anarany eo am-pondry tena tiako akindimby tsy voakosoka mora foana tapoka ohatran'izany ny anarany ataoko ahoana indray ny ty sy hitady olo-kafaka tsy mila afa-tsy ny akisa ka izy ho efa hoe hiverina ny vadiny tsy hiverina ny vadiny izany izy tsy hiverina ny vadiny izy raha nefa nampanantenany ahy ka izay ny zava-misiko tokony anaika an'izay indray fa raha tsy izany dia aratra fo eo ndry indray akiran'zara dia vita ndimy vekina madika ohatran'izany dia vita ny tsipaka ny fitiavako tao anatin'ny ora farany ohatran'izao okizay akia okizay ny ranomasondry lehilahy izy raha vita iaina amin'ny fiainany miaraka amin'ny vadiny izany akia ny fiainandry sy no afindry banjinina amin'izay manomboka eto e zakako kiny eritreritra n'izany rehetra izany a tena tiako izy eno sady hoe ny tantara tsara dia misy farany avokoa ampony sy tonana lesina angambaka izay izay ny zava-dehibe anka tsy araka izany ry zareo e tsy araka izany ry zareo tsy maro n'izany fa manofa okizay fenitra njara inona ianao fahoana kosa mamela koatran'izany e rehefa tsy vita amin'ny fenitra nanao an'izay dia ataoko tokoa eny e fantatro ny zavatra iainanao amin'izao fotoan'izao rinjara tena mipitehanao fiainany ravaviko tena nysombainao tanteraka mihitsy fenitra tena efa niezaka hatramin'izay tratry ny heriko a ny entina nanavotana ny aminay rinjara saingy mafy loatra nitsindrina azo fantatrao tsara fa tsy anaiky naoviana ny entoanao ny aliko laza ihany koa tsy ala aminay mihitsy ka noho izany ataoko fa tsy ho sambatra naoviana mihitsy fiainatra ety atsandriko ka naleoko namotsitra azy mba hiadanany any akafa ala olana ny ianao e ianao mihitsy ny efa tehiverina ny vadinao noho izazy io anisany ihany koa izany rinjara ataoko fa tsy an'io zazo io velively akory ny fahadisoana ka izy no hiaina tsy eo anilan'ny ray aman-dreny ny vokatry ny tsy fitiovik-hevitra aminay mivady ka leo naravona izany izany tokoa ny mahalehilahy tsy vaninanao rindimby eny e tsy maninona azo ampiasaina amiko avokoa izay karazana tiany fahanaratsiana soparehetra amin'izao raha avy any amin'ny fiainatra tsy maninona mihitsy saingy tsy nanenenako mifandraisako n'izao lalan'izao satria mba isa mahatsara azy ihany koa izany tia teny ianao tsy fitiava-tena velively izany rinjara raha tiany tenako a dia niaraka tamin'ny fiainatra saingy mbola averiko ihany fa tsy ahasambatra azy naleoko lavitra nahitanao niady hatramin'ny farany toy izay izao ataonao izao faharesena ange izao rindimby fandresena ho an'ny zanako kosa angamba ny fandraisako azy izay ny amaritako fa tena tia tena loatra ianao dia tsy nisaininao kely akory ny mety fetraka an'izany amin'ny fiainan'ny fenitra tsapako izany ranjara mbola hivaly aminao izao ataonao azy izao ary nitodin'izany mety tsy ho zakanao rindimby fa efa nanao ahoana aloha izy teo e efa lasa anao dia nga tena vomafy tokoa izy lasa nandeha nitady rano mangatsiaka any ataoko fa tsy amymetsy ny andry raha tena nandinika tsara ny zava-misy rinjara to tsy mba niti azy akory ianao tsy niti azy oatra nitiavany ianao tena tianao ange izy iny ary tena vonina ny anosorona ny sy ny tena ndray manontolo anao nefa ianao inona mba nataonao azy akansana azafady hoe ry tovolahy dokotera fa misy inona se mono maninona fa misy inona dokotera ny toa hafafy izany ty ianao ary inona koa ny mampisavorovorany reto mpiasan'ny hopitaly reto fenitra ndindra fa tsy fenitra ve ty entiny mpiambiny ty
fa manino ny fenitra ny to tazomyreto sécurité ny hôpitaly reto fa miaraka aminao nga izy io mademoiselle eny tompoko izay no miaraka amin'io tratrananakendale zaza voateraka tao amin'ny efitra tao itovavy io fa maninona tsara ny zanako zany dokotera ahoany zany fa ino ny ty lozana tondry ary aza tazominareo nanakendany le zaza voateraka tao amin'ny efitra tao tsy izany tokony tazominareo ohatr'izao fa indimby mbay fenitra raha ho simba ihany ny fiainako dia aleoko potika ny asy rangaha rehefa nahatongavan'iny zaziny teto tany nampisampana ny lalana tsy araka mandrakizay dia ankehitriny kosa mifahafatesany no anambatra any indray iaraka ny amin'ny tontolo mifanenenana mandrakizay andray akiko dia vitandriva namon'olona ngendry nofonondriny zanako vitako kia inona moa zavatra tsy vitako noho ny fitiavako azy andray aki tsy mety zany ka fa ahoana fa misy ina rinjara mama fa iza ny antso amin'ny mamandeha aty zany ny antso azy fa maninona fa misy inona maninona ny zanako nitazonareo ohatran'izao fa zao ve ny zavatra niantsonjara ao aty tsy zao velively saingy aingana loatra ny fizotra ny teto roneny toa ndrekaka ianao fa ahoany fa inona ry reto isa no afaka nazava amiko amin'izao ony reto to ilaozanareo mifampijery fotsiny fenitra fa misy inona inona ataonareo rehetra ty amin'ny hôpitaly ity zao no izy ry mama lesina ho an'ny tanora mitovy amiko sy miaina anatina fiarahana miaraka mivadin'olona tokoa zao zavatra mahazo azao ankehitriny voasapako ny fahamarinany teninao hatramin'izay saingy izay vita dia vita ny zavatra nataoko hatramin'ny farany dia nataoko tapitiavana daholo eny fa na dia tsy maintsy andray valin'izay nataoko aza Viva radio nanolotra ho anao teo tontolon'ny fanenenana tantara mitoy no soratany Fizarana teny Anarabe Arnala ireo nanome aina ny tantara Louise Ravelosoa Saoly Rakotona Nahary ny vahatra niaraka tamin'ny faly fetrobelina ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony Nana Totosa maningotra tontolon'ny fanenenana